manaraka an'io ka hoe sao dia tokony hiova fa misy zavatra tokony mijerena mandeha ray mitolona hay nataony FFKM ny vekana iraikaraiky mba siasany teny ny terenany ery famonoana olo fanaovana sinisinina olo ny corruption kristianina re manao corruption reo mpangalatra reo ary tena mpamombana ray pirenena reo dia inona nolongezana zany amin'ity resaka hoe asika zao manao compte aty dia inona ny olona mpangalatra dia verivery magnanana zao mitondra teto Madagasikara hatram'izay zao be dia be mitondra teo nangalatra dia aia moana sasazina na moana sagajaina nefa dia hita ho nangalatra karamanareo ve dia avitanareo trano building be dia be affaire be dia be sao to zabaraka rehefa nambaritsika tera-piandohany resaka moa zany dia hoe anambahintsika amin'ity anio ty a tonga somatsara io dia tolorana aby anao rehefa to Jean-Jacques Ratsetson ravanao rehefa to nao mialatsiny be dia be efa miainany faramtona teo amin'ny tobo raha tsy mandravaka taty aminareo a atsasakady mahery zay le zava-misy zay fa io moa zany efa nisy ataontsika hoe mpitondra firenena lehibe na institution teo aloha zany efa nilaza fa endriky le fampisoa zany Jean-Jacques Ratsetson maro mpandrefesana zany hoe rehefa mitohana ohatra amin'olo izy dia efa erikendrika an'izany rehetrarehetra an'izay ataontsika hoe tsy zany fa lao mba hotokana kely ho an'ny vahintsika aloha ny apampitaona afara zany a mba hiresahana satria akoatrany ma hoe mpahitoekarena azy a manao politika ihany koa fa kandida filoham-pirenena mitarika antoko ihany koa ny femi malagasy a fa isany anankiray afantaranao ihany koa dia anao dia isan'ny ray amin'ireo mpiambana ao anatin'le ataontsika hoe KMT komity miarin'ny tolona izy io moa zany dia hoe komity mandrindra ny tolona dia nio hoe komity miarin'ny tolona dia rehefa miresaka an'izany hoe KMT sy ny ataontsika hoe refondation Jean-Jacques Ratsetson empolo andro eo zay ny ataontsika hoe colonel Michael zany sy ireo ataontsika hoe colonel efatra Amralaha ao anatin'ny fitantanana an'ity refondation de la république ity raha ataontsika mba manao évaluation na bilan tsotsotritsika zany nareo anatin'le KMT tena misotra amin'le lalana tena anatin'le rail ve izy ny train urbain moa efa mandeha zany anatin'le rail fa dia amin'le raha-pirenena manao an'ireo resabe mandeha zany dia tena aloha mihitsy aloha anao eto zany antoniko hoe ahoana tokoa zany satria nareo komity miarin'ny tolona dia manao ahoana mandeha tokoa e matoa misy ny komity miarin'ny tolona dia mbola misy ayazo any ao hoe mandeha makany amin'le zavatra nangatahan'ny vahoaka ve tsika mazava azy ngefa tsy vita anatin'ny enimpolo taona ny refondation ary enimpolo taona enimpolo andro tsy vita anatin'ny enimpolo andro fa zany efa miteny kosa hoe misy zavatra azo atao anatin'ny ray volana dia le niteneko hoe mampidina ny vidim-piainana io nge tokony samy eritreritra tsika ireo colonel eo amin'ny fitondranireo sy ny vahoaka malagasy tsy navita azy rery a raha ny kapisady fotsiny fa tonga dia lasa ohatrany tao Benin nahazo azy nanao fanambarana izy androany hoe zay tsy andray baiko avy any amin'ny antrajoelona tsony tsy afaka hivoaka ny fiadanana izy dia assiégé tao izy a dia rehefa lany ny rano sy ny sakafo dia nanangana saina fotsy le izy koa hita nefa tsy vita amin'ny vahoaka rery fitambaran'ireo a no navitan'ity tolona ty fitambaran'ny vahoaka sy ny kapisady zay isorana ny vahoaka isorana ny kapisady fa hoy zay amin'ity ndray mitolaka ty a tokony mba misy tamberina arak'izay azo atao miverina ny amin'ny vahoaka satria ity nge tsika tsy anatin'ny 4e république tsy anaty transition tsy ngevaira satria zao io resaka etso-bahoaka nge tsy prévu anatin'ny constitution nefa izy hoe raha araky ny tantara nisy hatramin'izay teto Madagasikara tokony nasiana andininy tao a miprevoir hoe raha ohatra ka misy etso-bahoaka mandrodana fanjakana dia ino nataotsika satria tsy voavoalohany io tsy faharoa io fa tsy nanao an'izay tsika fa hoy zao hoe efa kely moa sisany fotoanatsika ao amin'ny komity miaron'ny tolona fa eto a dia miresaka amin'ny kasikety hafa
le kaskety hafa io KMT ihany fa komity mitady toerana mataonao politika mitady toerana anova zavatra olona be deaibe miantso mandefa message any amiko efa zay mihevitra hoe tafiditra ao ianao fa maniny ianao tsy ao aiko za mahitandreo nomination maro samihafa mirakaraka atato hoe conseil technique conseil spécial de zay raha jerena am'regny le profil le olona de olona mpaneo hevitra mpamakafaka politika sinisisy de hoe tsy lavitra an'izany koa sy zoky zanzaka e tsy lavitra an'izany zoky zanzaka za tsy maneo hevitra fotsiny fa za manolotra vaolana concret ka raha ohatra toerana tsy afahako manao an'le vaolana de tsy afaka ny anaika fa nisy an'izay aloha proposition hoe areto anao efa nisy proposition mbola tsy nisy gouvernement akory vo nanomboka nandray fitondrana reo colonel marobe reo tsy izy 10 milary regny colonel fa misy colonel lafa koa de fa tafaresaka tamin'ny anankiray za tsy teny hoe izy de fa nazy proposition andao anao miana département ato amin'ny iavoloha za oaty zay ny tetaviko raha ohatra ka tsy afahako manova zavatra tsy manaika tsy andray ny toerana io fa raha toerana afahako manova zavatra eto Madagasikara de mandray de afaka manao engagement de efa nyteny afa gadrao raha tsy vitako ny zavatra teneniko zany toerana premier ministre nytenany na tsy premier ministre fa ministre ny finance ministre ny économie sy ny finance afahana mikarakara ny timety fa mbola atsika kely io midy io rehefa aveo zany hoe kasketina KMT tsy le miaro ny tolona fa le mitady toerana ny tedaviko sady kaskety anakiroa mantsy mety koeto de ny kasketiny TMK kakiny nareo ny TMK manao jeu de lettre aza mandeha lavitra avao fa ny KMT any no TMK dikan'le TMK de tsy mena karama za zany volona metoerana za karamaina tsy maninona na tsy menareo karama heritaona ary tsy maninona fa averao heritaona iasa ho an'ny vahoaka inona moa no résultat am'zany e tsy ohatra za mako le mabe adefitra hoe iny colonel Mikael de miteny karamako tamin'ny za colonel ihany ndresy fa tsy mandray de ohatra fafa be satria lasa tsy misy tsy manana ohatra tsy redevable zany satria ohatra ny zay zany le olana endro zaka rasisa tokony misy le karama saza de vokatra ho za hoe azo mena karama aloha rehefa hitan'ny vahoaka satria reo mpiasan'ny vahoaka mpiasam-bahoaka reo premier serviteur de l'état reo tsy la matsy rehefa miteny hoe mpitondra fanjakana de tonga de efa mamoritra zay mpitondra de tena tonga de mamaty lolotsika tena marina am'reo mpiasa mpanjakana reo mpiasa am-bahoaka daholo reo de hoy za hoe za vonona hiakatra eo aza sina resaka karama kozy aza sina resaka karama fa tsy karama nandehanako eo karaha ohatra anatin'ny ray volana saniny ahako a ny vahaolana tolotro ray volana de misy fiatraikany midina ny vidim-piainana ka raha ray volana tonga eo tsy midina ny vidim-piainana esoro amy toerako a arazarahana karama zay nge ny olana eto amitsika tonga le olona magaga mety ihany fanazavana anao satria raha le ministre ny finance sy ny économie am'izao to samy économiste mitovy ihany ohatra ny hafa ny fomba famakiny tsy misy le proposition zany resahanao matetika anatin'ny faneokevitra zaonao mikasika midy ty hoe foany any io sinisisa fa rehefa miany faneokevitra le ministre am'izao fotoana zao ohatra ny tsy de tena tsy zany azy tenany izy andao tsika fa reo tsy misy sa zao ndreny tena problème voalohany bon fanafoanana midy amiko fitaovana ray zany iny iverenena amy tabola tsy mivova sy afana matakatra sandam-bola zay ny ilako an'le foanana midy tsika miteny zao aloha le sandam-bola mitotongana ake mbola mitotongana io satria mbola ao midy de hoy za hoe hatramin'nisy nyty aferany mamravatomangy ty misy atiny anankiray mbola goavana lozay ngambany tokony anafoanana ny midy raha natsikaritsika taloha de resaka be teto hoe tsakristy olo ravatomanga tsy afaka eo mihitsy izy fa tsy manaiky tsy ravatomanga raha tsy izy ny prime ministre za koa nare an'izany de voapirofo ny tantara io tantara voaingana raha nandositra teto a Madagasikary mamravatomanга ndro 10 octobre olona roa any mety mito anatin'ny jet privé any tsay Christian sy mivadiny marina zany tsay Christian olona ravatomanga de avy eo ny eritreritra hoe fa inona marina natonga azy
napifikitra ny Tsay Christian. Tsay Christian tao amin'ny primature de hitako le izy nivaliny tao amin'ny LFI loi des finances initiales tamin'ny 2026 mba raha raiko mantsy lo LFI io de nijerevako ny budget ny prime ministre misy ligne anankiroa miray hoe contrôle sy supervision ny action ny gouvernement 10 milliards ariary de gaga zany manaraka ny asan'ny gouvernement zany ve de ilana 10 milliards ariary misy Assemblée nationale misy IGE misy ary misy ny conseil des ministres sy ny conseil des gouvernements isan-kerinandro ao ndrany prime ministre rehefa am'ireny conseil des ministres na conseil des gouvernements reny ao samy miteny ny ministre rehetratra enona daholy de tenenina zao no ataoko de mena rendez-vous le bon amin'ny zao ndray zany ianao mivema miaraka amin'ny valiny zay sy ny sisa zay nge ny asa amin'ny zay nge izy contrôle ny suivi ny action gouvernementale ny asa misy 10 milliards ariary io fa ino ihany efa tsy mitentsika 10 milliards ariary zany be de be zany fa mbola tsisy dika io satria mbola misy ligne anankiray a miteny hoe appui au développement tena nafikotitra 300 milliards ariary ao amin'ny primature 70 millions d'euros 74 millions de dollars 74 millions de dollars de tonga saina amizay azoko zay ny antony tsy nazo nanalana ny Tsay Christian teo manana an'ireo budget reo izy ariary reo mety nisy Ravatomanga eo amin'ny mety atakariny devise de any amin'ny compteny Ravatomanga zavaty any amin'ny compteny Ravatomanga tsisy reo manao an'izany ny mpitondra ny sesy hatram'izay nanao an'izay ny reo banque vahiny reo manao an'izany keo zay le hoe fuite de capitaux ny GFI oa Global Financial Integrity navoaka ny CFAFI zany tamin'ny 2014 ny teny hoe vita ny décret nametraka midi 2004 hatramin'ny 2008 4 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara vola mivoaka tsy vidiana n'entana 4 milliards de mahatrana io zany mahatonga an'le mpitondra hatram'izay tsy manaiky ny anafoanana ny midy azoko am'izay hoe tam'izany nanao résolution tamin'ny 2012 tamin'ny transition 80% ny CST nanaiky Iandry Rajoelina sy Hierajano Mampanaino nanakana zalahy no mpitondra satria indray ministre finance indray président reo zany mamoaka vola eo midy zay mahatonga azy tsy manaiky ny anafoanana ny midy fa ny tena roa zany de zao ampifosainy ny malagasy satria rehefa azo ndrala reo ariary be deabe reo ny mamy Ravatomanga nge io budget ny Tsay Christian zany ampiasainy surfacturation any amin'ny clinique ny facturation fictive any amin'ny Jiramasy ny sisa surfacturation sodiate rehefa mividitra mobile amin'ny sodiate ny fanjakana 3-4 voeny ny vidin'ny fiara no factureny mamy Ravatomanga de tsy maintsy mandoa ny fanjakana reny ariary reny tsisy ilany azy fa ny ilany azy ho alefa amin'ny midy de avoaka ny velany zay natonga ny mamy Ravatomanga napiditra ny AGF ny AFG banque banque ivoiriane anazy io napidira satria nahoana mbola tsy nisy